Ireo mpianatra kosa moa andan'izay dia nanambara sy nanameloka ny fisambolana ireo mpianatra naman'izy ireo sy ny fidiran'ny mpitandro filaminana teo anivon'ny faritry ny université tamin'ny omaly izany namoaka fanambarana ireto mpianatra ireto tamin'ity androany izy ireo ihany koa izay milaza fa dia anohy ny fihetsiketsehana ary nanambara fa dia tsy mahafapo azy ireo ity famoahana vazim-pianarana iray volana tsy misy fisondrotana ity. Fa eo amin'ny lafiny fampianarana sy ny fampiofanana izay ihany tanora mahery ny 300 arivo avy eto amin'ny faritra Analamanga no nahazo toana tamin'ny fampiofanana sy ny fianarana asa izany izay nomen'ny fandaharana asa prospéré nandritra ny fitaom-piofanana 24 telo 24 teo mahery ny 500 amin'izy ireo no notolorana fitaovana ary ahafahan'izy ireo mampionana ny orinasa madinika sy sasalitsalany izay ho ajorn'izy ireo. Ravakarandriamanala Sima Masonevo mitatitra izay vaovao zay. Tanora avy amin'ny fianakaviana sahirana avy amin'ny distrika 10 eto Analamanga dia Antananarivo Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana ary Andramasina miisa eo amin'ny 300 arivo izay nahazo fiofanana momba ny seha-piariana ny tontolo ambanivohitra avy amin'ny tetikasa prospéré na fanohanana ireo orinasa iraisan'ny tany rehetra eny ambanivohitra nandritra ny fepitaona 24 telo 24 notolorana ny taratasy fanamarinana fa fitam-piofanana androany teto Antsahamanitra. Ny zato amin'izy ireo no nanangana seha-piariana ary 20 eo kosa ny voaray asa ny anivon'ny orinasa. Ny zarately ny dingana narany ireto tanora ireto nandritra ny fampiofanana sy ny fianarana asa izay nataon'izy ireo. Zava-dehibe aloha ilay fahalalana, raha tsy manana fahalalana zany tanora tsy afaka mandroso izy. Izay zany eo amin'ny efa-bolana, bolana eo zany mandray izay fahalalana ara-teknika izay. Dia miditra amin'ny resaka fitantanana zany. Efa everina hoe feno izay fahalalana sy fahaizana izay zany dia miditra amin'ny fampitaovana. Mena fitaovana zany zareo ahafahany manomboka ny seha-piariana dia manampy azy zareo amin'izay zany izay mampifandray azy zareo amin'ny tsena. Izy moa dia tsena resantsika eto tsena zany akabeazany dia ny mpandraraha izay mila le vokatra afaka manao fifanarana maharitra amin'ireo tanora ireo na vondron'ny tanora ireo zany na ataontsika hoe ireo orinasa izay mila mpiasa raikitra no ampiasaina izay zany anisan'ny toana ataon'ny fianarana. Isy raha ny fanazavana ny fanaramaso atao amin'ireto tanora ireto indrindra eo amin'ny fitadiavana lalam-barotra ho azy ireo. Hatreto mahery ny 5,000 ireo nampiny tetikasa prospéré tamin'ny alalan'ny fampiofanana. Ity tetikasa vatsian'ny fidavola ity izay amarana fitaom-piasana amin'ny taona 2020. Efa misy moa ny tetikasa vaovao napetraky ministera fitsinjovana ny fampiroboroboana ny sehatra ny tontolo ambanivohitra. Fahatra itsaratra io tetikasa io dia ahoana indrandray mitohy izay ny tenena tamikavarina ataoko fa natsanganay ao amin'ny ministera fambolena sy fampiroboroboana ambanivohitra ny tetikasa ray lehibe dia ny tetikasa formateur izay mbola famatsim-bola avy amin'ny fidalina fitao international de développement agricole mba ilazana fa miova kely filamatra fiasa fomba fiasa fa tsy mitsara tady lalana entana ampatrona ambanivohitra koa anampiana amin'ny tanora vonona hianakasa vonona hiditra lalidalina koa afandraisana ndraiky tamin'ny ny ministera fambolena sy ny gouvernement ray matoa. Ireto tanora mpahazo tombotsoa ireto dia miparitaka amin'ny seha-piariana toy ny mekanika automobile, tao-trano, taovolo sy bika, zaitra, fiompiana, fandrahoana sakafo, fandrariana, fanodinana landy, fanaovana asa tanana samihafa, asa vy, asa hazo, mekanika moto ary asa rehetra momba ny bambo.